vaovao Benjamin fiarovan-tena no misy amin'izao fotoana izao. Fananganana firenena vanina alaina ao anatin'ny filaminana. Raha ranom-pirenena tsy misy fitondrana ijoro amin'ny fantsahana ny lalàna hoy Père Prosper. Tompoko lasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana no iarabakanao indray amin'ity hariva ity. Tonga soanao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao ny fahitalavitry ny MBS manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Tsy nanaiky ny ampisalotra ny samboady ho fandraisana any Richard Ravalomanana ny filohan'ny anteny Merandolona Hermanana Razafimahefa androany. Nambarany fa tsy manan-kery ny fivoriana ataon'ireo lolona satria tsy mifanaraka amin'ny lalampanorenana izany. Ankoatra izay raha ny fitsipika dia momba ny sosialy, ny toe-karena ary ny fandaminana eny anivon'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny dinika azahoana mampiantso fivoriana tsy ara-potoana tahaka izao. Araka ny didim-panjakana navoaka ny filan-kevitry ny gouvernemanta Omaly Alina taorian'ny fangatahan'ireo loholona misa 420 dia nanomboka androany ny fivoriana tsy ara-potoana ho an'ny eo anivon'ny anteny Merandolona tato-baovao sy fanadihadiana nataony avitra Sondrabe sy Manora Andriamalala. Tokony ho tamin'ny 12 ora mahery no nigadona teo amin'ny anteny Merandolona ny filohan'ity androm-panjakana ity Hermanana Razafimahefa. Hiatrika ny fivoriana tsy ara-potoana nangatan'ireo lolona 420 avy amin'ny IRD ary namohan'ny gouvernemanta didim-panjakana nandritry ny filakevitry minisitra Alina fa afana miroso amin'izany. Raha ny tokony ho izy dia amin'ny talata hery ny fivoriana ara-potoan'ireto anteny Merarotonta ireto. Fa noho ny fanambarana nataon'ireo lolona maro anisa mikasika ny fanonganana ny filohan'ny anteny Merandolona no nirosona tamin'ny ity fivoriana tsy ara-potoana ity. Ankoatra ny firosona tamin'ny fifidianana ho fanonganana ny Hermanana Razafimahefa tsy ho filohan'ny anteny Merandolona, tao anatin'ny fandaharam-potoana ihany koa ny fampisalorana samboadin'ny lolona vaovao notendrena Richard Ravalomanana. No lavy ny filohan'ny anteny Merandolona ny fampisalorana ny samboadin'ny Richard Ravalomanana ary nolazay fa tsy manaraka ny lalàna ny zava-misy. Olona tokony mbola apetraka amin'ny fomba amin'ny sénateur satria sy fanakanana tao anatin'izany resaka zany dia raha sitraka ohatra matoa fotoa izay sénateur reto raha ilaina ny fifidianana indray nangatanana hoe inona atao rehefa voalohany dia proposenay hoe akefanay aloha ny fametrahana ny samboadiny andry matoa sénateur Richard Ravalomanana. Araky ny volazako taminareo tamboalohany teo dia mahery andrainy fanambarana isan-karazany izay nataonareo reny ny tena ary nahita sy mahatsapa fa tonga hatramin'ny filazana ary fa isy ny fanonganana ny tenanay no ny antony tsy fahasalamana ara-tsaina ka olona tsy salama ara-tsaina ve no ametraka samboady olona efa misarotra samboady eny masindray talohany nametrahana azy everika fa tsy lara-pahamehany zany fa aloha hoentinareo mantsy zany fanonganana ny filohanareo ary tsy namary anareo mihitsy amin'ireny fanenjehana maro samihafa nataonareo reny. Aiza ve dia miantso tamin'ny lahatra teo mba hisin'ny fitiliana mbahoaka tsy horatraina ny maramila fa zanavahoaka ihany izy reny fa mitafy fanamina fotsiny hoaka tsy atao azo lambo izy reny aroaka ihany koa tsy horatraina ny zay rarasana vavitsika midina larabe ampilaminana satria dia misy maratra ny miaraka amin'izy reny ary misy maratra mafy ihany koa ny candidat nevitsika ao anatin'ilay volana dia voalaza lalam-panorenana fa iroso amin'ny fifidianana ka nareo no nanao fanambarana dia mbola misy fanambarana indray omaly mihenjana mihenjana le izy ka anao ngamba aloha ataotsika ny firavana ny vaholana amin'izany irosona satria everitra fa zay no maika androany. Samboady fa décoration internationale.
Makasih juga jemput dulu, nomor FTM, tahun sih. Asal dia dulu, dia di Bola lama ini sampai dia dulu. Dekorasi itu, oh nasional. Sampai kabar dari sistem tanah tadi sana. Kata kepikiran apa? Kita tuh sekarang ada luka masih tak profesi kalau itu sudah satu. Lapa demokrasi ti lapa panjakana faharoa itony tany sy ny firenena ity tompoko koa miangavy amin'ny mpanetretena ampitiava-tanindrazana antsika rehetra manamafy ny fangatahany vice président teo andao tsika hanao huis-clos mitady izay maromarotra ahasoany tany gasantsika. Tapaka hatreto ihany koa ny fifandraisana amin'ny olona vaovao io hoy izy noho ny fanambarana izay nataony. Tsara aloha no milaza amintsika fa araky ny hitanareo amin'ny haino amanjery reny dia ny olona zay asianareo rehefa samboady dia mahitandrazana amiko manao fanambarana nefa izy ny roa sesy ary fanambarana tsy mifanarify velively mihitsy ampiavanana malagasy menasy ary alala amin'ny tamin'ny fiaraninana miaraka amiko fa aminay dia rava ny fihavanana tsy ametraka n'izany samboady zany ny tena tsisy afaka nery amiko zany ataoko zany amin'ny zoleto président nareo amin'ny herinandro mazava an'am'izay mazava zay ery a Non. Ah oui, c'est pour quelle discussion? Resaka nataonao teo hoe tsy ametaka samboady ianao dia ny raha-pirenena moa tsy maintsy mitohy araky ny fitsipika anaty ny fehtsika ny olona dia azony vice président tao ny mametaka samboady raha sitraka ao ny matofoloa dia izay zany angamba no hitanterahitsika makasitraka tao. Zao ary namboariko aminareo zany ty fiantsonareo ty fivirina extraordinaire ty loha dia tsy mifanaraka velively amin'ny raha-pandroena satria rehefa misy fiantsona session extraordinaire zao dia tokony matsona ny chambre d'hôte na ny assemblée nationale zany na ny antendera olona ary zany eritreretinareo hoe fanovanana ny filohan'ny antemeran'olo zany araky ny voalazana raha-pandroenana ihany mba misy antony tena grave zany zany hoe misy miazo lazaina hoe tsy fanarahako ny zay voalaza ny ao amin'ny raha-pandroenana na tsy fanarahako lalany zany karaha ny filazanareo fa noho tsy fahasalamana ala-tsaika zay lazaindro aminareo marina tokoa aloha fa azo fitirena tsiraray avy nareo zay nanosomia zany satria misy angeny tsara rehefa navarako maty zany navarako aminareo ihany ka mety tsy mitovy hevitsika ary tonga ny fitovy-hevitsika kanefa ihany aoka re fihavanana amitsika itoy-atrany ary misona toko aminareo tsy nanena velively rava ny fivorena. Taorin'izay dia nivoaka ny filohan'ny antenimieran-dolona Hermanina Razafy Mahefa ary nakatona ny varavarana. Nosahan'ny olona Nicolas Rabe Mananjara ny fanohizana ny fivoriana amin'ny maha-filoha levitra azy. Non. Io moa dia hitanareo fa sanatria ohatrany raha-pirenena dia
vonjovonjeny ny sasany ohatran'ny tsy naikena le izy aiza ve dia amin'ny folo alina no mivory gouvernementa ny convoqué an'izany session extraordinaire zany a ny akamarony ny sénateur dia mbola any amin'ny faritany dia mba ahoana zany izy ireny mba faneho-kevitra izy ireny ary maro no mitaraina amiko dia le antony moa le session extraordinaire androany dia magaga sy mahavariana fa tokony no parlementa ny chambre anakoza ny antenimeragrena sy ny antenimeraolona no miara-tsony kanefa tsy nitanterahana zany ka le izy zany a dia araky ny voalaza moa zany dia hoe fanesorana ny antenimeraolona ka io dia tokony misy antony grave zany misy tsy fanarahana ny lalàm-panombrena na tsy fanarahan-dalàna tsy hitako nefa n'izay a ary tsy voalaza ny fandarana ny amin'ireny fanakianany ireny zany sy eo amin'ny ordre du jour hoe zay le antony fa lazaina hoe antony tsy fahasalamana ara-tsaina ka tsy aloha hoe ny certificat de médical ny anamaty zany na salama na tsy salama ny antenimeraolona fa andro zany a dia tsy afaka hipréside hoe séance na tous les séances nefa tsy manara-dalàna izy tsika tsy maintsy minalanja ny lalàm-panomrenana aoka ny fatokisantsika ny fisarana avy momba lalàm-panomrenana tsara andro zavatra mitrano zao a fa ny atsika dia ny zavatra tandalàna sy manara-dalàna ihany eto manjo firenena amin'ny tsy fanaran-dalàna ve dia mbola ohatritsika indray zany mitovy foana ny fivoriana taondry zala dia inona mety hoe fetraikany dia eo moa tsika mahita azy a fa everiko fa misy ny araka ny lalàna vadeko teo a misy ny HCC fitsarafo a momba lalàm-panomrenana afaka manazavany hoe tsy fetezany zao terovaimata atao zao fa tena manakotana firenena nge zao dia zay mihitsy mahagaga amin'ny gouvernementa mahagaga amin'reto antenimeraolona zay manao fanapa-kevitra tsy ampiverana ary azo lazaina hoe manao diffamation mihitsy amin'ny tena mpartsikeko zany tondrika io amin'ny momba zany satria aiza ve voalaina baraka eo mason'ny firenena olona manambady amanjanaka manana ny fianakaviako a tebotebo momba n'izany ary tsy mety zany fanarahana manokana tamin'ireo candidat raiky ambin'ny folo misy ve zany za koa dia olona fantatrareo tsara fa avao amin'ny mouvance présidentielle ka fantatrareo tsara ka ary lalàm-panomrenana dia ny tena koa no mandray amin'ny filokom-panjakana vonjy-maika président par intérim zany président par intérim zany a dia natao indrindrindrindra hitatana ny affaire courante a sy ny fifidianana milamina zay akatoaviny rehetra tsy maintsy neutre zany tsy misy zany amin'izao fotoana zao force politique afaka mibaiko ny filohan'ny antenimeraolona fa ny firenena ny vahoaka feon'Andriamanitra ihany no afaka mipitsika amiko ny lalana tombotombiako ny firenena ny katotra amin'ny fotoana vitsy ireo olona avy amin'ny IRT sy avy amin'ny MMM nitota amin'ny fandraisam-pitenenina samihafa mialohan'ny latsabato nanonganana ny filohan'izy ireo ny fandimby nitondra fanamariana ireo olona ireo ka isan'ny nampatsiahany antony anaovana ny fivoriana tsy ara-potoana sy ny fanonganana ny birao maharitra ny olona avy amin'ny MMM. La session spéciale est convoquée par le gouvernement pour consultation et sur ordre du jour déterminé par l'article 83 de la Constitution. Le Sénat est alors consulté par le gouvernement pour donner son avis sur des questions économiques, sociales et d'organisation des collectivités territoriales décentralisées. La procédure de motion de destitution est exclue du jour d'une session spéciale. En conclusion, la procédure de destitution ne peut être engagée que pendant la session ordinaire. Sur la procédure de destitution, la motion de destitution est faite par l'adoption d'une résolution proposée par un ou plusieurs sénateurs. Un sénateur est démis de sa fonction par un vote de 2/3 des sénateurs. Premièrement, pour motif grave. En similitude avec l'article 74 de la Constitution, le président du Sénat et les membres du bureau sont élus de la première session pour la durée de la législature.
anticonstitutionnel la izy lafany démocratie ty madama sy fanarahan-dalàna zay fotsiny neneny ambatany zay lolona 5 tamin'ireo 7 no nifidy sy nandrojabato nikena tamin'ny vato 5 ny fionganan'ny filohan'ny Antenimirandoolona Hermanina Razafy Mahefa itora apitso ny fivoriana tsara-potoana eo anivon'ny Antenimirandoolona kanefa raha nitao anatin'ny filakevitry ny minisitra dia androany ihany no dady voatondra tokony hanaovana izany. Arak'izany dia tokony tsy hanan-kery daholo izay zavatra nitranga rehetra tao anatin'ny iray volana ranoterenana naosiny ny taratasy tsy andraisan'ny fahefana mahafiloam-panjakana azy ny filohan'ny Antenimirandoolona Hermanina Razafy Mahefa hoy ny filohan'ny Antenimirandoolona teo aloha sady efa filoam-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao tokony ametraka fitoriana momba izay extorsion de signature natao azy izay ihany koa ingay Razafy Mahefa ho hiatrany i Rivo Rakotovao ankoatra izay fiarovatena no antony anaovana tervaimanta nanaovana ny fivoriana tsy ara-potoana teo anivon'ny Antenimirandoolona ho kosa ny loholona teo aloha vaovao Benjamin tsy misy miraharaha izay fampiaran-dalàna ny ekipan'ny fitondrana teo aloha raha ny toedraraha amin'izao fotoana izao jerena ho hiatrany ity loholona teo aloha ity mbola hiavitra sondrabe sy Manora Andriamalala hatrany miariary fa kajikajy politika iarovana ny tetika hitazomana ny toerana no asehon'ireo mpitondra sy ny kandida vazaha efa sanijoro sy nanao ampamoaka ny filohan'ny Antenimirandoolona ny antsony tsy hanaovana herisetra ihany koa ny filohan'ny Antenimiram-pirenena mazava ny antony nangatana ny fivoriana vonjomaika ho ny CT sady solombavam-bahoaka ary loholona teo aloha vaovao Benjamin isorohana ny mety hiverenina ny Hermanina Razafy Mahefa eo amin'ny fitondrana ny firenena hanalana azy mba tsy hamoahany HCC le fanapahan-kevitra zay niraisiny hoe vonona amin'izay hitondra ny tany sy ny fanjakana anao filohan'ny repoblika mpisolo toerana io zany izy sakanana io mba tsy hatonga azy eo satria raha tonga eo izy hametraka ny ara-dalàna ny fahamarinana tsy ho voaro zany le mpangaratra volamena eto amintsika zay ihany ny andamosiny resaka mandehany amin'ny fiarahamonina sy ny vinavina ataon'ireo mpanao politika ny hoe ny loholona Richard Ravalomanina no apetraka ho filohan'ny Antenimirandoolona taorian'ny fanonganana ny Hermanina Razafy Mahefa tahotra ny amin'ny ratsy natao teto amin'ny firenena tadiavina avokoa ireo olona sahy sy heverina havita hiaro ny ao an-damosin-drajoelona izy tenany ihany koa no efa nilaza fa homme stratège raha nanontaniany mpanao gazety ny antony fanendrenan'ny Richard Ravalomanana tsy homme de stratège fa homme de protection izy ny afaka hiaro stratège ninona andamina ny toekarena maninona atsika vao maika mikrosifahana ka rehefa tafiditra eo izy général Richard Ravalomanana maramily izy rehefa tsy ho voatanany ngady Kristiany fitondrana afaka manangana gouvernement militaro civil ve général Richard Ravalomanana sahoana dikan'izay fierovan-tena daholo fa tsy fanarahana fametrahana ny firenena ambanin'ny fanarahan-dalàna zay olona tonga eo tsy aharo zareo zay mahatonga le tetikady rehetrarehetra tsy miraharaha zavatra manara-dalàna mandetika ny firenena andaty-lavaka hatrany ny fomba mampanao mamohetry ny olombitsy miaro ny tombotsoany mitodika any amin'ireo tandroka aro ny vozona ny rehetra hanatsara n'izao fanitsakitsahan-dalàna amin'ny endriny maro izao tetsy andanin'izay dia nandrisika ny filohan'ny Antenimirandoolona Itory ny filohan'ny Antenimirandoolona teo aloha Rivo Rakotovao manoloana ny extorsion de signature natao azy tsy fahefan'ny Antenimirandoolona ihany koa ny fanesorana amin'ny mpikambana ao aminy raha ny fanazavana hatrany anelalela-potoana izy zany hoe mbola tsy mivorony ny asa amin'le nasionalina dia mangataka avy hoe misy zavatra ifampiresahana momba ny resaka toekarenana nohatry zany fa tsy afaka manova lalàna anova président Braopermana anongana président na institution anankiray venao de le gouvernement ry hoe nangatahany reto député zay lazay hoe politika maloto hoe zavatra tsotra kely zany na ataoko hoe anatin'ny lalàna sy mba nihevitra itonanana zany eleziny kotokananaka zany am'izay tsy manara-dalàna faharoan'izay maraha mbola fanarahana règlement intérieur rehefa tonga iny ka manara-dalàna mbola misy ny fivorian'ny Braopermana aloha manaiky an'iny ordre du jour iny hoe natsony isika ivory de vory ny Braopermana izy moa vitsikely fa tsy maintsy atao zany de rehefa aveo misy le commission de président iprésente ny Braopermana hoe misy fiantsony ity zao ny lahadinika
lanitsika ve rovino ny ampidirytsika ao anatin'ny zavatra diniatsika de zay vao miakatra session plénière satria tsy membre an'ireo bureau permanent sy ny ino ty izy ny commission de président io ny olona rehetrarehetra ao de any zany manapaka farany nisy an'izany ary veaingeo ary marina nyle am filohan'ny antenimieran-dolona hoe tsy ara-dalàna ty fa akatoko ny fivrily ary averiko ny mandeha mbola iny raha misy anao sonia zao eto Madagasikara de mbola iny olona iny no afaka manao sonia amin'ny alalan'ny antenimieran-dolona rehefa miteny iny hoe akatoko ty fivrily ty de mikatony io fa tsy hoe milingilingy eny ambony persoir eny akory ny vice président anankiray de hoe za ndray zany mitarika amin'ny fivrily fa nga io any tokantranonao na any amin'ny braonao ko ataonao an'izany tsy milaza hoe de misy olona tonga de hoe miteny ny assemblée nationale na ny sénat na olona désigné avy any iny de hoe na olona le voafidy sénateur voafidy de hoe tonga de miakatra ho azy fa ny HCC ny mamoaka an'ilay are makany amin'le président sénat copie à toutes les ny any amin'ny ny dika mitovy makany amin'ny président ny institution rehetrarehetra hoe dia amarinina zany ary lazaina fa manomboka am'izao dia olona loolona ty anankiray ty tsy misy an'izany ane ny ngara valomanana Richard maninony tsika ny tsy manara-dalàna adininy HCCF zany zareo milaza hoe stratégie stratégie zany fa barofo seny manamarina hoe eny ary fa io le faharoa io no miakatra ho sénateur na député koa ary mitovy am'izany misy an'izany ve andao isika zay mihaino androany jerevy daholo ny site ny HCC nanomboka tamin'ny 8 septembre 9 septembre raha mba mahita an'izany ianao de iny de anaovanao samboady fa izy ianao le afaka manao samboady an'iny à quel titre azonareo ve zany zavatra mitsangy eto amin'ny firenetsika zany tena potehny reto olona 7 sady 2 reto ny institution zao na anaraka an'izany ary fa izy averiko ny mandeha ianao fa izy ianao inona ianao no afahanao mametraka samboadina sénateur anankiray jerevy zay lalànao araka izany de mitohy hatrany ny fanitsakitsahana ny lalàna vely eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary ny mpitondra sy ny fahefanam-panao lalàna no manao ohatra ratsy amin'izany ampilaminana tanteraka ny diabe natao ny vondriny candidat niaraka tamin'ny vahoaka leony tsy fanaran-dalàna androany tao anatin'ny 3 kilometatra mahery ny aingateny ampasika ny azo an'ny 17 hektara nihitatra teny atao madinika ary ny farana tetsy antanymena tsy nahasakana ny tolona ny fisin'ireo andehanolona vitsy voakarama anakirotana ny etsika tsy misy miemitra atao anaty filaminana hatrany ankoha izay etsika izay tsy janona raha tsy tratra ny tanjona ando miaratina sy Mathieu Prince Noporofoy ny vondriny candidat niaraka tamin'ireo mpiaradia amin'ny androany fa tsy mandala korontana izy ireo anatin'ny filaminana tanteraka ny etsika fitakina dia ny ampanjaka ny fahamarinana sy ny famerenana ny tany tandalàna ny aingateny ampasika ny diabe mitombo mandehalana ihany koa ireo malagasy tonga saina amin'ny letrezana sy ny tsy fanaran-dalàna eto amin'ny firenena ka namaly ny antsony ireo candidat androany ny azo an'ny 17 hektara ny diabe ny pakatreny atao madinika sy vasakosy tsy nasakana ny tolona ny fisiny ireo andian'olona vitsy anisa voakarama anakirontana ny etsika candidat ty filaminana miaraka amin'ny vahoaka endry mitaky zo ampilaminana no tazana androany
miara-dalana amin'ny vahoaka malagasy rehetra ny vondrony kandida ny tombontsoa ambonin'ny firenena no tandrovana amerenana ny asiny sy ny tany tandalana tsy tokony ho voarebireby amin'ny fiantsiana sy raha matahora ny rehetra fa hijoro hatrany tsy manaiky zao fotoana zao tsika tsy anaiky vazaha hitona firenena zany tsika no vinabena ndanina raha mandeandro vazaha tsy manaiky zao tsika faharoa mahafantatra tsara tokony ataotsika amin'ny tena voaka malagasy ka tsy mbo anjaratsika tsy mbo fombatsika manakorotana olona fa raha mbo manana fahendrendreo a malala tokony ataony isika koa tsy manaiky zay provocation ndreo tsy fafirinazy anay tamin'ny hery sabotsy reo aya zay ninninona ataondreo azy aza matahotra tsy miala mihitsika iady a fanarahan-dalàna satria ny lalàna iarovana voaka ray manontolo marina sa tsy marina miado anareo izay miado anareo a mba misy an'izany fanjakana tan-dalàna zany eto Madagasikara ka tsy ny lehibe ihany no arovana fandrinandrindra ny voaka tsotra rehetrarehetra marina sa tsy marina zay a no atongavantsika maro be ohatr' zao ary toizatsika ataotsika mpilaminana misy ny fampitahorana anareo misy ny fampitahorana anareo rehefa izao rehefa samy mijoro isika dia mandroso foana tompokilasy tompokavy ko sahy mijoro zay mbola vonina nitarika foana ka dia sahy mijoro aza miatoresy ny fampitahorana aza miatoresy ny fiantsina fandao alabiasika foana atolontsika miaigna tagnatin'ny tsy fiandrianam-pirenena tsika nandritra ny 5 taona averitsika amin'ny fiandrianam-pirenena ataontsika tandalàna tsika firenena ka tsy zay ve tsy ohatra ny ambadibadika ka e dia zay tenoneva dia ametraka ny firenena tandalàna tsika amerina amin'ny fiandrianam-pirenena tsika mba tsy hainy antsika nyzany agnatin'ny 5 taona magnaraka ndraiky zay ve tsy misy mihemitra mitontolona raha tsy tratra ny tanjony hihitatra any amin'ny faritra ny hetsika fa tsy jany eto Antananarivo ihany fa tsy mihemitra mihitsika mitolona atao ary tsy ny olona mitabataba kory ny rakoraka foana ny sahona ane fa tsy boboka ihany ny tompony rano e nendreo zavatra mikaramanady izy tsika ko olo-kendry malala tsara hoana fanaovana compte zany toizatsika foana io ary efa mihetsika daholiny any amin'ny faritany rehetrarehetra mba handraisantsika ahafantarana an'izao tontolo zao a fa voaka malagasy ranga vahoaka endry ary vahoaka mahaya dia zay any tsy maintsy terenintsika ary zay tsy maintsy ezahatsika maro soatsika rehetrarehetra mitoy fanantolona toy foana ny diabe atsika mpilaminana tsisy miala eo a aizay zay reraka eo iray tsy mivaky anatin'ny firaisan-kina ny kandida rehetra tsy misy fisaratsarahana na eo aza ny lainga sy tsaho elin'ny sasany amin'izao tokana ny tanjona ny amonjena ny vahoaka malagasy rehetra satria misy miezaka ny sasany a mampisaraka anay mampiady anay fa tsy ady novina mihitsy zay malala tokony atao azove ataonay retany rendanitra mihitsy a fa tsy nitoerana na ny toko politique ny zava-dehibe fa ny tombontsoa voaka zay le hoe intérêt supérieur de la nation ho an'ny voaka mazava ve enareo miaraka ny ray feo tamin'ny kandida ary tazana nandritra ny diabe ihany koa ireo solombavam-bahoaka nazava ny afatra ho an'ny rehetra teny antoerana isika tsy matahotra ny zavatra misy fa izao alao madioana ny tokotany fa tsisy matahotra anareo eo e izany betsaka am'izao e oke sa tsy oke mariny zany tsy madrasy ny tolona isika tsy mihevitra na maina ny andro na lena dia tsy maintsy mirosatra amin'ny farantsika
leon'le zavatra atsika vetsy leony zavatra jiro maty isan'andro leony leona leo tsy mampianatra amin'ny mpianatra leo zavatra rehetrarehetra tsy manjary leo fanisakitsahan-dalàna beketsika ve zany matotsika tonga eto de manofotsika zany atao hoe tantandalàna zany noho izany alao hoe ravakoaby fa kely sise ny farana teto an-tany menany dia be androany mahatsapany mahazava-dehibe ny tolona ny malagasy maro anisa ka vonina anohana nietsiky ny kandida fanahempotra amin'ny 9 novambra 2024 avy izao ny fifidianana fiodinana voalohany izay tokony natao ny 7 novambra ho avy izao araka ny fanapahana laharana 14 tsipika HCC tsipika D3 navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana androany 12 oktobra ity fanemorana ity dia noho ny fangatana nataony kandida Andry Rajoelina noho ny tsy fahasalamany atao ry ny herisetra natao azy ka lasa nitsabo tena any ivelany telopolo andro no voalazan'ny mpitsabo azy fa tsy tokony hiasa ny tenany noho izay ratra nahazo azy izay fiamorana herinandro araka izany no noraisy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana araka ity fanapahana ny voakandroany ity tokony hijanona aloha araka izany ny fampelezan-kevitra satria raha ny voafaritra lalàna dia telopolo andro mialoha ny fifidianana izay vao manomboka ny fampelezan-kevitra afaloha hevitra maro izay anisan'ny mafana eto amin'ny firenena noresahana sy nitondrana famakafakana nandritra ny fandarana angaretona tamin'ity androany ity anisan'izany mahakasika ny HCC ny hetsika ataon'ireo vondriny kandida ary ihany koa ny fanalana ny filohan'ny anteny merandolona nanamafy ny sombafambahoaka Joasy Leonor atao anatin'ny fandarana androany fa ny mitandro ny fanajana ny lalam-panorenana no anjarandraikitra ny fitsarana avy momba lalam-panorenana voalohany angbavona ataony onjalalaina manana sitahirinena ny mitandro ny fanajana lalam-pandrenana no anjara ndraikitry ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana voalohany ka tokony ahitana taratra izany ny asa ataon'izy ireo indrindra fa ny fanapahan-kevitra raisiny tsy tokony ampitseho fitanilana araka izany ity androm-panjakana ity ary ny tombontsoa ny vahoaka tompom-pahefana no atao lahara-pahamehana nanamafy izay anjara ndraikitry ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana voafaritry ny lalàna izay ny solombavam-bahoaka Joasy Leonor androany tao anaty fandaharana angaredona ny HCC araka ny nambarako teo dia miaro sy mitandro ny fanajana ny lalam-panorenana izay lalàna fototra eto Madagasikara tokony iova famindra amin'ny fiarovana an'izany lalam-panorenana izany fomba ahoana ny ahafahantsika atongavana amin'izay misy ny voalaza lalàna ampatsahivana ombieny fa misy ihany koa ny fampatsahivana hoe fahefana na fahefana inona eto Madagasikara dia miainga avy amin'ny vahoaka ka izany no anetsena amin'ny vahoaka ankehitriny amin'ny fomba maro samihafa eto an-drenivohitra sy manerana ny nosy satria rehefa ny vahoaka tompo-pahefana no milaza hoe tsy mety aminay intsony dia izay no izy ny lalam-pandrenana ihany no ary fanarahany fitsarana avy momba lalam-pandrenana eo am-panatanterahana ny asany ary ny mitandro izany no anjara ndraikitra izy ireo miantso ny vahoaka sahijoro miaraka amin'ireo vondrony kandida izay mitaky ny fampanajana ny tantandalàna ny solombavam-bahoaka Joasy Leonor tao anatin'ny fandaharana angaretona androany fananana ny heviny mahakasika ny fanapahana no raisin'ny HCC androany amin'ny fanemorana ny datim-pifidianana ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao mbola maro ity mpanao politika ity no andraikitra tokony ho raisin'ny HCC manoloana ny tsy fanaran-dalàna maro misy eto Madagasikara ankoatra niny no raisina androany iny miantso ny malagasy joro hanohitra ny tsirariny misy amin'izao fotoana izao ity filoham-panjakana ity fanampanazavana le décision ny HCC reto zany dia tsy mijery mihitsy tsy mety mieno mihitsy amin'ny tsy fanarahan-dalàna sy fikortanana ao anatin'ny fifidianana io nisy mpifidianany io vazaha milatsaky hoe tsisy dikan'izany eo amin'lohany zareo fa io anankiray ny tsy azo ny alàna fa tena mivandravandra loatra dia izy nanaonao foana indray anatin'ny décision dikan'izany mbola mitoy ny tolona na embotra reo milaza hoe rehefa naembotra herinandro zany dia miembotra herinandro rajanony aloha zareo zanao fampelezan-kevitra tsy midika nininy zany eo amin'ny laoniny ery amin'ny voalohany ery hoe misy kandida anankiray zay tsy tokony ho kandida satria vazaha
tsy azo ekeny zany averindray mandeha eto zay olona masika de nieritreritra hoe tsy ngay andro rajeolona zany nanao ny fotana mafaty namitaka ny praitanazana amin'io fa ray tamin'ireo candidat reo tenanareo fa tsotsotra kely ohatran reny akoho samborona tseny reny de ohatrany tsy teo iny olona iny fa maninona rehefa io ranga io nanomboka tamin'ny taona 2009 no rehefa zavatra momba azy naimpony namitaka firenena dia korotanina ohatr' zao ny firenena foaza raha malagasy tena ampy kosa zay nanatitra taratasy tena nivon'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana andro any atoandro ny solotena ny solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoerana taratasy fitoriana manoloana ny fanekeny gouvernemanta ny fangatahana fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana tena nivon'ny antenimeran-doolona ity naterina andro any ariva ity nanamafy ireo solombavam-bahoaka ireto fa tsy ara-dalàna ny degre navoaka ny gouvernemanta solombavam-bahoaka misy valam-telopolo no fantatra fa nanao soni ity taratasy fitoriana napetraka eny anivon'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana androany ity fanampanazavan de rehefa nijerevana ilay degre zany miantso an'le fivoriana tsy ara-potoana dia misy tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana de zay no antony nanaovana an'le requête zany anaovan'ny fitsarana avo lalam-panorenana ny contrôle amin'iny degre zay navoaka miantso an'ilay fivoriana tsy ara-potoana ho an'ireo loolon'ny Madagasikara zany zay natao nanomboka androany maraina tamin'ny sivy dia manantena zay zany fa azo rariny satria araky ny andininy maro ao anaty lalam-panorenana de be da be no manamarika ny tsy fihetezana avy amin'iny degre navoaka ny gouvernemanta tsy kristian iny zay nampiantso ny fivoriana tsy ara-potoana an'ireo antenimeran-dolona reo zany de zay no tonga ny sombam-boaka mitsangana zany satria ny sombam-boaka rehefa mahafeno isa 7 de afaka misezira ny fitsaranavo mba lalam-panorenana mafisinay 7 la isa ny sombam-voaka araky ny faritra lalam-panorenana tokoa zay no nanaovanay zay requête androany afa tsy misy fitondrana ijoro amin'ny alalan'ny fanitsahan-dalàna izany hoy ny mpandinika sady mpamakafaka raharam-pirenena ny mopera prospera Ratovy Manarivo malona ny zava-misy eto amin'ny firenena ankoatra izay dia nambarany fa mila jerena ary mila apetraka ny rariny sinitsiny raha te ahita filaminana mila fitoniana ihany koa ny firenena ahafahana mama izao olana izao hoy nambaran'ity mopera ity raha niresaka tamin'ny mialy raronombana sy mbola afa-tsara androany Anisany nanamarika ity fitondrana ity ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ary mbola mitoetra izany fomba ratsy n'izy ireo izany amin'izao fotoana izao manjaka ny jadona sy ny amboletra ary ny ramatahora fihetsika mamoehatra avy hatrany no miandry ireo rehetra say maneho ny marina ary miafara amin'ny fandrahonana ho faty mihitsy izany raha tsy laza fa tsy ny zava-manjo ny filohan'ny antenimeran-doolona Hermanana Razafimahefy tompondaka amin'ny resaka fanonganam-panjakana ihany koa ity fitondrana ity ary tsy maiky ny adosony izany mihitsy tsy mahagaga noho izany tsy famalian'ny candidat Andry Rajoelina ny antson'ny FFKM na hitsy ny mopera prospera Rakotomanarivo raha nilaza afa tsy misy fitondrana ijoro amin'ny alalan'ny fanitsahan-dalàna izany ny zavatra miseho eto amin'ny firenentsika zany amin'izao fotoana izao ary zay nisan'ny manahirana dia le hoe tsy mety miaiky hoe misy zavatra tsy mandeha ny lalàna efa mimbetsaka zany na verimberina hoe tsy azo hososena ny lalàna tsy misy firenena mijoro zany raha vao hososo ny lalàna ary tsisy olona lalàna eo amin'ny fifidianana afaka hitondra firenena nefa nanososo lalàna ampanjaka lalàna nilaza ny fahamarinana iny zao ny président Sena dia azakazaka be ny mambra sasany eo amin'ny Sena hoe andeha hanongana azy araky ny lalàna ve zany zay ve le vahaolana eo amin'ny firenena zavatra ohatr'izany zany no miseho na eo anatrehan'ny FFKM zany hoe miziriziry amin'ny heviny fa ny dikan'izay dia le hoe manao zay saim-pantany araka amin'ny saina mifono fotsiny ahina ny itoizan'ny erisetra eto amin'ny tany sy ny firenena raha tsy misy ny fifampiresana sy ny fifanankalozan-kevitra araky ny nambarany mopera prospera Ratovy Manarivo hatrany nakasitraka manokana ny firaisan-kinan'ireo candidat misy araky 12 amin'ny fampisehoana endrika ny atao hoe demokrasia i mopera prospera Rakotomanarivo nanamafy ihany koa ny tenany afa mila apetraka ny rariny sy ny hitsiny raha hikasaka filaminana eto amin'ny firenena raha izao zava-misy zao zany no jerena dia lasa erisetra foana ny hafarany rehefa tsy afaka mifanakalo hevitra rehefa tsy vonona ny ara-ipetraka sy mandinika eo ambony latabatra dia tena mianatra ny demokrasia koa satria ny demokrasia koa nge mila ianarana tsy hoe fifidianana ihany ny atao hoe demokrasia fa ny fanehoan-kevitra anisan'ny manaitra zany zao
amin'ity fisehoan-javatra amin'izao fotoan'izao ty dia le hoe ny olona tsy mitovy hevitra afaka miaraka dia endrika demokrasia zany hoe ay misy zavatra azo atao ihany eto Madagasikara ary kolotsaintsika zany. Lafiny anankiray faharoa anisan'ny tenenin'ny olona hoe le ao amin'ny 13 mai foana ny antsika eto fa endrika le demokrasia koa le hoe tsika moa mitabantaban'le hoe miverina ny fotony dia io mouvement rehetrarehetra miseho eran'ny tanàna io dia any fotony eny io amin'izao fotoan'izao dia na le olom-pirenena sy le fiarahamonina mihitsy no mahatsiaro hoe misy zavatra marary. Raha hitady filaminantsika dia tsy maintsy mipetraka aloha mandrary an'le rariny araka ny hitsiny. Manoloana izao savorivory eto amin'ny firenena izao dia velom-panontaniana ny tsirairay ny amin'ny hoavin'ny Madagasikara raha mitoza endrika fanitsakitsahan-dalàna sy bodongerona ary erim-pamoretana ataon'ny mpitondra amin'ny mpiretan-drazana izao. Fotoana hijoroan'ny olom-pirenena izao andraisany an-tanana ny fiainany sy ny fiainan'ny fireneny. Vohitsakitsaka tsy voahaja ny zon'olombelona eto Madagasikara ankehitriny. Porofo mitohaka amin'ny tenda ny zava-misy eto amin'ny firenena indrindra tato anatin'ny herinandro nanaova ny vondron'ny kandida hetsika am-pilaminana. Miseho amin'ny endriny maro izany na mivantana na akolaka amin'ny alalan'ny fandratrana, fanimbazimbana sy fisamborana olona tsy ara-dalàna ary ankerisetra. Fikambanana maro no efa manameloka ary nanipika ireo tranga mamoetra eto amin'ny firenena ireo. Aty Madagasikara ihany koa no mason'ireo firenena mikambana manoloana ny zava-misy ka nahatonga azy ireo hiteny sy lazany tsirariny misy eto Madagasikara. Ando miaratiana sy Mathieu Prince. Tao anatin'ny andro vitsivitsy monja no nanaporofon'ny fitondrana ny tanjany sy ny heriny amin'ny fampiasana herim-pamoretana ho an'ireo vahoaka milahatra am-pilaminana mitaky ny zony sy ny fampanajana ny tany-tan-dalàna ny 2 sy ny 7 oktobra lasa teo. Mazava ny fanambarany iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona izay efa nosoniavin'ny Madagasikara ao amin'ny andininy 5, 9 ary 7 fa tsy misy olombelona azo ampijaliana na saziana nanaovana fitondrana feno asiahana tsy mifanaraka na mampietry ny mahaolona. Mananjo hitaky ny fankatoavana ny mahaolona azy araka ny voafaritry ny lalàna ny tsirairay na aizana toerana alehany ary mitovy ny olon-drehetra eo manatrehan'ny lalàna ary samy mananjo arovan'izany lalàna izany indrindra manoloana izay mety ho fanavakavahana na fiantsiana manana endrika fanavakavahana ka mety hanitsakitsaka ny fanambarana. Toy izao anefa ny endrika fampiaran'izany eto Madagasikara. Ato mirodana ge ato. Illa. Ina nalianla eo mila eo amin'ny anan'olona. Fihetsika mamoetra manimbazimba ny mahaolona ny fanaovana herisetra. Tsy voahaja intsony ny mahaolona ny olona iray. Zao ny zavatra nitranga tamiko teny Tanimena. Misy vy eo. Zay mahatonga an'izy io mitate eo. Dia avy eo ndraiky koa
taty amin'ny akaiky ambany elika taty tratra daholo ty rovotra daholo ny pataloatra ty mbola misy hafa koa ty folaky zay koa folaky iny bonhomme folaky zay le fery fotsiny ka dao tonga zay tsy tarahinao fa sary ava raha fao ile pataloha aloha jerena pataloha alonareo fa aia voanao mama tataka ty garoko ty manao ona ty tsy vita ny fandratrana fa hita teto avokoa ny fisamboran'olona tsy aradrariny tsy araka ny tokony ho izy tsy pian'ny andiny fasivy ao anatin'io fanambarana io ihany koa anefa fa tsy misy olona azo samborona tsy amin'ny antony natazony paola na atao sestany tsy voameloka tsy lohajain'izao fitondran'izao ihany koa anefa izany fa nampiary ny maritapahaizana azy amin'ny fandikan-dalàna sady tsy misy antony mazava ny samborana ny sekretera jeneraly ny tiako Madagasikara no hatramin'izao tsy mbola miakatra fitsarana kanefa notazoniny nefa 10 andro vagivava hatramin'ny olom-pirenena tsy misy manana ny rariny ny rehetra mijoro am-pamarinana fa ampitahorina sy hanaovana herisetra misy tso mihitsy le fanajana ny zon'olombelona ohatra akaiky kely amin'izany sazava misy anantsika tao amin'ny firenena izao dia ny fampiasan'ireo mpitandro filaminana hery famoretana ka lavinay tompoko izany tsy ekena eto amin'ny tantsika isika dia samy mahafantatra fa misy ny déclaration universelle ny droit de l'homme ny article 19 izay miaro ny vahoaka rehetra ary miaro ny olom-pirenena rehetra ary mamevana ny fanehoan-kevitra malalaka ny zavatra misy eto amintsika dia teritery ary feno herisetra dia tsy manaja n'izany zon'olombelona izany ny mpitandro filaminana ny mpitondra fanjakana ny akehitriny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia efa ao anatina maripana ambony be isika izao misy tsy manaja ny zon'olombelona mihitsy na ny fomba fiteny na ny fomba fijery fa na mifamingavingan'olona rehetra Madagasikara dia tokony tsy atao izany na nampianatra ny eritreretra any ampianarana ampianarina tsara izany hoe fanajan'olona maninona ndana aloha tsy izay aiderana ty ve ihany fa tokony jerena manokany mihitsy
ny zavatra misy hoe mifanajana ny zon'olombelona ohatran'izay. Manaraka akaiky ny zava-misy eto Madagasikara ny firenena mikambana ary ny lobava tamin'ny alalan'ny fanambarana navoaka ny mpitondra teny ny Sampandrara momba ny zon'olombelona fa misy tsy fanajana zon'olombelona eto Madagasikara ka tsy azo lahatoka ny sy ny fifidianana manaraka ny fenitra demokratika. Mahita izy ireo fa tsy ara-drariny ary tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ny fampiasa-kery tsy ara-drariny nataony mpitandro filaminana nentina nanaparitany ireo mpanao fihetsiketsehana am-pilaminana. Mangataka amin'ny mpitondra fanjakana malagasy izy ireo mba anome antoka ny amin'ny fanajana ny zon'olombelona sy ny fanjakana tsara tantana mandritra ny zotra ampifidianana rehetra. Tokony homena toromarika momba ny fanajana ny fahalalahana maneho hevitra tsy fahafahana mivory ny mpitandro filaminana ka tsy ampiasa hery diso tafa ohatra mba hametrahana fitoniana ahafahana miatrika ny fifidianana madio sy mangarahara. Anatra ho an'ny mpitondra fanjakana no azo andikan'izany. Tsy tokony mbola iziriziry amin'ny hevi-diso izy ireo fa kosa mba hampiatra ny tena tantandalana eto amin'ny firenena. Faraka amby folo andro androany notazomana antery ny sekretera jeneraly ny Antokotiko Madagasikara Rina Randriamasinoro eny anivon'ny sampam-pikarohana eloka be vava ny zandarmarim-pirenena etsy fiadanana. Hatramin'ny androany tsy nisy ny vaovao mikasika ny fampitsorana azy na ny fiakaran'ny raharaha eo anatrehany fitsarana. Nambara nisy rombam-bamoaka voafidy tamin'ny anaran'ny Antokotiko Madagasikara Adjery Randriambolaina fa tsy voajany zo maolona arahina ny isin'ny tsindry ao anatin'ity rara ity. Fanadidina nataony mialy raronombana sy mbola afa-tsara. Efa manitsaka tanteraka ny lalana velona eto amin'ny firenena ny fiampitoana hitazonana ny sekretera jeneraly ny Antokotiko Madagasikara raha ny zava-misy no jerena. 4 ka hatramin'ny 27 ora rabe indrindra no fiampitoana voafaritra raha eloka tsotra no anenjehana olona iray. 70 andro 10 oktobra no nitazonana ny Rina Randriamasinoro eny amin'ny sampam-pikarohana eloka be vava ny zandarmaria-pirenena eny fiadanana. Nanamafy ny solombavamboaka Adjery Randriambolaina afa tokony avoaka izy rehefa tsy hita izay eloka anenjehana azy satria tsy manaja ny zoma olona izao zava-misy izao. Manahy ihany koa izy fa misy tsindry avy amin'ny fanjakana ny fitazonana ity sekretera jeneraly ny Antokotimo ity. Ny lalàna zany dia 48 heures na 72 heures farafatakany dia tokony diferena zany izy nefa iarahantsika mahafantatra fa 12 andro androany no tazomana anazy tany dia teny eto hoe avoa izy tsy misy artakandro izy satria tsisy tokony tazomana anazy iarahan'ny olo rehetrarehetra nahita ihany koa ny fomba nisambongana anazy zany fa tena hoe olona mipetraka olona tsy mitarika tolona dia anaovana ny fety somary manahirana ireny. Tsy fantatra marina zay tena marina hoe inona le antony hitazomana anazy inona ny antony tsy nitsarana anazy fa raha ny fahalalana aloha zany dia tena tsy mifanaraka amin'ny zon'olombelona le zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ny antony dia sady tsy tsaraina izy no tsy avoaka dia io zany le mametra-panontaniana hoe mety misy tsindry ve sa ihany koa hoe tsy hita ihany koa zay hoe zavatra mety hitazomana anazy ihany koa zany be dia be loatra ohatrany hoe tsy fanarahan-dalàna fa zay tombontsoan'olo tokana no rovana dia lasa manao foana zany mpitondra amin'izao fotoana izao. Raha tsy ahivina efa indromy antoana no nanao antsony amin'ny tokony hamotsorana any Rina Randriamasinoro ny vondrony ireo mpisolo vava. Tsy mbola nahitambokana anefa izany hatreto. Tsy hipetra-potsiny afahandre fiapetrany Antokotiko Madagasikara raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny fitondrana manoloana izao zava-misy izao raha ny voalaza. Ny Antokotimo izay tsara tsy ahivina hatrany fa mitaka izay fanarahan-dalàna izay eto amin'ny tany sy ny firenena. Izany raha teo no antony ny fitakiana amin'ny alalan'ny diby am-pilaminana ataon'ny vondron'ireo kandida efa ho herinandro mahery izany. Afaraky ny vaovao ray eto am-pilatarana izao hariva izao dia fantatra fa rahampitso amin'ny fitora sy sasany maraina ny fitsarana an'Andriamatoa Rina Randriamasinoro sekretera jeneraly ny Antokotiko Madagasikara izay tsy ahivina fanontanana teny anivon'ny Zandary nanomboka tamin'ny alatsinainy 2 oktobra ka hatramin'ny androany 12 oktobra. Arak'izany dia miantso ny malagasy rehetra ho tonga maro rahampitso etsy amin'ny fitsarana anosy hanotrona any Rina Randriamasinoro amin'ny fitora sy sasany maraina etsy amin'ny fitsarana anosy.
fa manameloka ny herisetra sy ny famoretana ataon'ny mpitandro filaminana amin'ireo olona maneho hevitra ampilaminana ny fivondrona ny mpanakanto malagasy raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany firaisakina fijoroana ho an'ny tandrazana ao anatin'ny filaminana tanteraka miantso ny foloalinda malagasy hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary miantso ny malagasy ny vondrony kandida anoho ny hetsika ampilaminana ary miantso ny mpanakanto malagasy irahina anohitra ny herisetra izy ireo ando miaratiana sy Mathieu Prince. Tsy azo ekena ny fampiasan-kery ataon'ny mpitandro filaminana entina mpitahorana sy andratrana ny mpiray-tandrazana mitaky ny zony ampilaminana ho an'ny firenena ho ny fivondrona ny mpanakanto malagasy androany. Voasiosy ny zo fototry ny olom-pirenena any hevitra sy teny raha ny toetra ray tao amin'ny firenena ankehitriny. Anaviro ny vahoaka malagasy ny vavambasy satria ianareo ao anatin'ny foloalinda dia olombelona teraka ao anatin'ny vahoaka malagasy ary tsy maintsy mbola hiverina vahoaka malagasy ihany. Miantso anareo rala, miantso anareo anabavy ihany koa ao anatin'ny foloalinda io fa izahay mpanakanto dia tsy mankasitraka ny fampiasana herisetra amin'ny vahoaka malagasy. Tsy voatery fandratra na isy raha latsaka vao afaka ilaza fa maombony tolony azo atao tsara ny manangana firenena vanina ao anatin'ny filaminana. Voaporofo ny tantara teto Madagasikara fa izay fanjakana natsangana tamin'ny alalan'ny herisetra dia ohatrany vohozina ampiasa herisetra foana. Ka maninona raha izao andao apetraka amin'ny alalan'ny filaminana raha gaty raharahatia. Misy miteny hoe ny fandresena dia fanaovana sorona ny hain'ny vahoaka. Zany onony atao hoe fandresena. Zany onony atao hoe fandresena. Rehefa misy maty zany dia tena nisy fandresena e. Sao dia mba fotoana amin'izay zao ampanjakatsika ny fandresen'ny fitonena, fandresen'ny fandripalemana, ny fandresen'ny lamina. Tsy voatery isy maty kosa raha vao hoe fandresena. Antom-pijoroana ireo kandida 120 amin'izao fotoana izao ny fanarenana ny firenena anatin'ny filaminana. Sambanteo amin'ny tantarany Madagasikara ihany koa no nisy mpifanandrina ara-politika mifampitandana sy mikatsaka miaraka ny sy ny filamenana eto amin'ny firenena ka mendrika ho tohanana. Sambany no nisy an'izany. Ary ireo kandida raika amin'ny ireo dia tandro ohatsy ny anak'Andriamaso ny filaminana. Adiny no mahatonga an'ireo kandida mitambatra mamakivaky ny arabe manodidina n'Antananarivo. Tsy mbola nisy an'izany ge, tsy mbola nisy an'izany kosa aloha hoe kandida samy manana ny eritreriny, samy manana ny heviny fa mitambatra. Zay vao nisy zany. Dia zay koa maneho fa manohana ary manamafy fa tokony ho apetraka tokoa ho lalam-piainana sy fitsipika hitondrana ny firenena. Manomboka zao ny filaminana. Mijoro ho arifanina ny mpanakanto malagasy matsiaro tompon'andraikitra manoloana ny zava-misy ankehitriny. Mila fiovana i Madagasikara ka takiana ny sinjaly anatin'ny filaminana sy lavitry ny herisetra ka iantsona izy ireo ny mpanakanto, ny vahoaka malagasy sy ny mpitandro filaminana samy anao toy ny anak'Andriamaso izany. Nisy ny hira natolotra izy ireo entina isehana ny rehetra manoloana ny zava-misy. Tena mandinika ny tranga dehitrezereo ao iraki remalaye manotany tenao weilona nuotao fambaerezana nude aturkwanao atovy ambony atrany ieritsaina nino niseo tsy uresy anao teo yawe
fa mitaky ny amerenana ny fampianarana sy ny asy ny fampianarana ireo mpianatra ao anatin'ny lalam-piofanana siansa nanantanteraka fitokonana tsy lavitry ny fiantsonana ny taxi be zotra 119 ireo mpianatra ireo androany maraina tsy janona ny grevy raha tsy mivaly ny fangatahana izy ireo hoy ny fanamafisany filohan'ireo mpianatra mialy rarinombana sy mbola afa-tsara. Vireny ny fampianarana tsy mila taona fotsy. Io no anisan'ny antsoantso nataon'ireo mpianatra ao amin'ny lalam-piofanana siansa raha nanao fitokonana tsy lavitry ny toeram-piantsonana ny taxi be azotra 720 am'zato androany maraina. Filanjara sora-baventy sy fandoroana kodiarana ary fanakanan-dalana no nanehoany ireto mpianatra ireto ny tsy fahafaly impondy manoloana ny fahatapahan'ny fampianarana efa ho efa-bolana izao. Nambaran'ireo mpianatra fa efa sahirana tanteraka izy ireo ary efa lany vatsika nefa ny fianarana tsy mandeha amin'izay laondy. Fitakinay dia etsika fiverena fampianarana. Ditra efa-bolana zao zay tsy nianatra kanefa tonga ety hianatra ny ale aty tsisy vaovao manambara hoe mianatra na tsy mianatra misalasala zay dia ody zay ndray aman-dreny hoe inona no dina fre lavo mividy ko ny fanatsika fa niakatra hijanona aty zay la mivatsy fotsiny dia fasana vatsy dia marary zay efa nantefitra be zay tamin'ilay jeu de Gilles teo nanaja zay satria tsisy Francis universitaire indreo zay fotoana zay ny antony tsy nitokonanay aloha amin'izao fa malalaka be kosa tokony tsisy excuse tsony. Nambaran'ny filohan'ny mpianatra trano fa misy ifandraisana amin'ny fitokonana ataon'ny CCS ny fampiantonana ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo sy matateraka ary notsontsy ny avy nyity fanjakana ity ny asy ny fampianarana eto Madagasikara. Ny famahana ireo olana rehetra mahatonga izany fahampotehana rehetra izany ho ireo mpianatra no ahafahana mamerina ny asy ny fampianarana izay anisan'ny antoko ny fampandrosoana ny firenena. Tokony mba vahana faran'izay le olana fampianarana mba masina le fampianarana tokony mba hajaina zay satria zay le hoavin'ny firenena. Tsy hoe alefa ty fampianarana ty dia ke afaka ireo volana dia janona indray fa tonga dia vahana daholo izay olona rehetrarehetra mahatonga fampianarana mijanona na olona ny mpandrarà na olona ny mpampianatra indrindra moa ny olana mpianatra ny anay tena tsisy mandeha mihitsy amin'izao. Mpampianatra sasany mety hoe ty andefa fa noho le solidarité an'le mpampianatra dia tena lasa mikatso tanteraka le izy marary le fampianarana ary ohatrany hoe tsy lara-pamena eto amin'ity firenena ty nefany ny fampianarana mampandroso ny firenena. Raha ny voalaza hatrany efa nandefa taratasy indroa tany amin'ny ministeran'ny fampianarana ateo manivon'ny université ary tany amin'ny fitondram-panjakana rehetra nampafantatra ny mety sy ny fitokonana ataony ireto mpianatra ireto raha tsy voavany olana herinandro lasa izay saingy tsy nisy valiny hatreto ny fangatahana. Efa nanome roa amby fitopolorana ny fanjakana ihany koa izy ireo taoriana izay saingy tsy nisy ny raharaha ny zava-nisy ka izao miafara amin'ny fitokonana izao. Nanamafy ny filohan'ny mpianatra ao amin'ny lalam-piofanana siansa afa tsy hijanona ny fihetsiketsehana ataon'izy ireo raha tsy miverina amin'ny laony ny fampianarana eny anivony anjerimanontolo. Fa mandehibe ny feo ary mivoaka amin'ireo tambajotra tserasera ny lahatsoratra ny gazety nomerika Mediapart ny natafidiran'ny rindram-baiko na ny logiciel fitsikolovana na ny antsoina hoe logiciel espion antsoina hoe Predator Files eto Madagasikara araka ny fanadihadiana nataon'ny Mediapart. Ity rindram-baiko ity izay ahafahana mihaino ny antso atao amin'ny finday sy ahitana ny afatra miafina ao amin'ny alalan'ny finday araka ny fanadihadiana nataon'ny Mediapart hatrany dia efa nisy ny fampiresahana tamin'ny vondron'ny orinasa mpamokatra ity rindram-baiko ity tamin'ny fanjakana malagasy. Mbola tsy nisy kosa nefa ny fanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny rotonta onjalalana ranaivomanana sy tahirinena. Valizy diplomatika antsokosoko no isan'ny fomba nahatongavan'ny Predator Files teto Madagasikara raha ny fanadihadiana nataon'ny gazety nomerika frantsay Mediapart. Miparitaka eto Madagasikara kanefa mbola tsy ara-dalàna iray rindram-baiko fitsikolovana na logiciel espion antsoina hoe Predator Files raha ny fanadihadiana nataon'ny gazety nomerika frantsay Mediapart. Ampiasaina ho fitsikolovana ireo fifanankalozana antsoratra ary azo hainoana ny resaka antarby sy ny finday ity rindram-baiko ny vondrona frantsay antsoina hoe Nexa no nivarotra antsokosoko ity rindram-baiko ity. Sokajiana ho isan'ireo fitaovana fitsikolovana mahery-vaika ny Predator izay voalaza fa novidian'ny fanjakana malagasy. Raha ny lahatsoratra ny Mediapart dia voalaza fa tsy mbola nisy ny fifanaovan-tsony teo amin'ny orinasa Nexa sy ny fanjakana malagasy ary tsy mbola nanana fahazon-dalana hitrandraka izany izy tamin'ny fotoana namarotany ity fitaovana
fitaovanserasera fitsikolovana ity tamin'ny fanjakana malagasy raha ny fanadidi media apartatrany dia tany amin'ny faraparany taona 2024 no nividana ny fanjakana malagasy ny Predator Fels izay mitetina 20 tapitrisa euro mahery. Faritra maro manerana nosy no ahitana hetsika ataon'ireo mpanohana ny vondrony kandida 20. Anisany nanao hetsika ho firaisan-kina amin'ireo vondrony kandida koa androany ny mpanohana azy ireo any Ambatondrazaka. Niry Andrenarivony MPS Ambatondrazaka. Mila piarina ny lalàna misy tsy azakena ny fifidianana atao amboletra, mila mangarahara ny fitantanana izany fifidianana izany. Reno songadina nandritra ny lahateny ny fantombiasan'ireo solotena ny collectif de candidat eto anivony renivohitry ny faritra Rozamangoro tamin'ny tolakandro ny ity lakamisy 12 ny volana oktobra ity. No marin'izy ireo fafasantatra ambavirany any ny androany fa dia aneo firaisan-kina ho an'ny collectif de candidat manerana nosy ny ponina Ambatorozaka ny asabotsy ho avy zao. Tsy maintsy ho tratra ny tanjona hoy izy ireo dia nisy ny fifidianana madio sy mangarara ary ekeny rehetra ary ampiarina ihany koa ny lalàna ny amin'ny tsy ahafahany teratany vahiny milatsaka hovidiana ho amin'izany fifidianana filoham-pirenena izany. Manao hetsika isika mianakavy miaraka amin'ireo collectif de candidat rehetra any Antananarivo sy ny faritra rehetra eto Madagasikara dia ny antsika eto Ambatondrazaka izany dia ho lavintsika ny fifidianana amboletra, ho lavintsika ny fitantanana ny ACC famille CS zany hoe terrain sika terrain terrain senia tsy mitanila ary gouvernement tsy mitanila zay takitsika amin'ny sabotsy zany tsika dia hetsika andalambe tsika rehetra ekena zany sasatena ovana tsy mahatambatra tsika na mahazo anarana na tsy mahazo anarana mantanjasa efa nanao fangatahana tsika nanao fangatahana tsika ampanajana ny ray aman-dreny lehibe eto tanàna. Io amin'izay vaovao izay hatrany miamitombo ireo vahoaka manaraty ny vondrony kandida ny amin'ny faritra. Anisany ahitana izay fitomboana izay ankoiny any Manakara izay nanao ny hetsika fitakina omaly alarobia. Fangasa José Lito MPS Manakara. Miamitombo hatrany ny mpanaraka ny hetsika ny mpanohana ny kandida 20 liana amin'ny raharaham-pirenena ny vahoaka eto Manakara. Nandritra ny famiriam-bahoaka nataon'izy ireo ny alarobia 20 oktobra lasa teo no nagnambarany reto farany fa tsy ekena ny fitantangana iraisana ary tokony omena ny filohanana teny meran-dolona ny fitondrana araka ny voalaza ny lalam-pandrenana malagasy. Ny resaka CNI, ny resaka ACC izay tsy manara-dalàna, tsy ekena ny fitantanana collégial zay voalaza eto ambony eto, gouvernement collégial zay tsy ao anaty lalam-pandrenana ihany koa. Satria tsy manara-dalàna zany. Ny président Sénat tokony mandray fahefana raha ohatra ka miala amin'ny filoham-pirenena. Tsy rary ny herisetra ataon'ireo hery fampiretana ny mandasatra kandida sy ny filoham-pirenena teo aloha ary ny olo-tsotra izay tonga naneho hevitra. Ny fanamborana olona tsy amin'ny antony mitaky ny famoana ny esentima ihany koa ireto solotena ireto. Président République teatalohana Marc Ravalomanina lafadia igny faharoy ISG secrétaire général ny tinina tsy hoe matinina na koa natositosa olona amin'ny tetahany natao anazy nampidino avoidade zao izy fa haino anaka mivotofonay fa hoe ahaty amin'ny faritra ty mbola hiakatra any Antananarivo fa mbola ataka sotana io agnanovana ela ambafosy io ataka madio sesena ramandry akaiky izy fa extenareo aha io ary rahameo mafana ny rana io agnanovana anay sy mbola misy ateto Manakara ngamba ny mpangataka marobe sy amorony ozika amin'ny aragna andria tsisy moanina da magnano indrindra fahatelo mizorozoro amin'ny arabe igny amin'ny aligny miviala ambiavy sy amorony na mahita azy isika senan'olo ka sika dia sy manaiky ny andro azy veliny ilasaka tsika ako sika rehetra samby ombikasika mivandivandy sy mitagna ny teny nomeny mampagnategna pokaty ka tsy metrika hitondra ny firenena raha Ian Razoel hoy ny filohan'ny RMDM fitovinagny izay manohana izao isika izao. Lehilahy
mivandivany marina misy igny zakaiko amintsika etoa teto izy tamin'ny 2018 teto nampanategnanareo tanora izy tamin'izay ny hoe hagnanovako izy inona fanaovana jus izy anareo eto Manakara marina sa diso zany sahala am'izany portsika io nampanategnany koa io teto asa manao akory ny portsika io zany mahatonga ana milaza hoe lehilahy mivandivandy tsy miandriky hitondra ty firenetsika ty mihitsy ka zany zavatra rehetrarehetra zany a dia miteny amintsika na amin'androandroany fa tsy misy ilasika nanazy sony hitondra ty firenetsika ity ito ity esika ity ho an'ny eto Manakara ary sy zaniny zany raha tsy mivaly ny fitakeny ireo kandida 120 izay toagnan'izy ireo. Fa mavesatra ny takaitra vokatry ny ady misy ao amin'ny Israely sy ny Palestine anarivony ireo namonainy noho ny zera-bomba misy any amin'ny reto firenena roa ireto atakalonaina Israeliana maro no nalainy Gaza ihany koa no mbola tsy fantatra no misy azy hatramin'ny androany ratsaivina 5 andro izao no nisy fifandonana teo amin'ireto firenena roa ireto onjalarana ranaivomanana sy tahirinena. Israël continue de détruire les positions et cachettes du Hamas et d'autres milices palestiniennes dans la bande de Gaza. Olona telonjato arivo farafahakeliny maty tany Gaza vokatry ny tifitra nataon'i Israël noho ny fifandonana misy eo amin'ireto firenena roa ireto. Mbola mitohy hatrany ny zera-bomba ataon'i Israël ny tanànan'i Hamas amin'izao fotoana izao. Tany amin'ny toerana akaiky ny serana sambo iray no voazera-bomba androany. Sambo maro no simba vokatry izay. Milaza mpanaramaso iraisam-pirenena sasany fa tsy azo idivirana amin'ny fanafiana ny Gaza. Vondrona miaramila maromaro ihany koa no nahetsika tany amin'ny sisitany Liban. Teratany Israeliana maro mipetraka amin'ny Bruxelles nanao fihetsiketsena omaly alarobia manoloana ity tranga ity. Mangataka ny mpitondra Europeana izy ireo mba hampiasa ny herin'ny ara-politika mba hiantohana amin'ny famontsorana tsy misy atakandro ny havan'izy ireo ataony Hamas takalonaina. 5 andro taorian'ny fanafiany Hamas mbola tsy fantatra mazava ny farany'ireto takalonaina ireto ary sarotra ny mahita sy mifandray azy ireo any Gaza. Israël a déployé 300 000 réservistes à ses frontières. Certains tapitra treo ary tompoko lasy tompoko vavy ny fotoana ny fampalalam-bavao isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ny fandarana ahona marina sy ny Global News izay no arainao aorin'izao fotoana ny fampalalam-bavao izao aorin'izay kosa ny horonantsary indray amin'izay mitondra lohateny hoe mission impossible tidy reconine partie 1 izay no arainao aorin'ireo fandarana anankiroa ireo mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rahampitsondray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.